trano vaovaon'ny trésorier général eto Mahajanga dia nandray fitenena raha teo anoloan'ireo vahoaka nanatrika ity lanonana ity ny filohan'ny fahefana havon'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Tenin'Andriamanitra no nanombohan'ny teny niarabany ny mpiasan'ny trésor tamin'ny fahavitany izao asa goavana izao no tsindriny tamin'izany ny fahatanterahan'ny fanamby napetraky ny fanjakana na tsy misy aza ny aide budgétaire. Na eo aza ny finiavantsika olombelona dia hoy ny soratra masina manao hoe miasa foana ao ny mpanao trano raha tsy Jehova ny manao trano. Ary aseho anisan'andro fantasy ny tsimonantsika izy. Ary izay tokoa no mahavory antsika eto androany anoloana n'izao fodrafitrasa tokanana eto Mahajanga izao. Koa araky ny fitenenana dia misy ihany koa ny teny hoe vavy olombelona ny mpiasa hony ny bainga voavadika. Koa arabainy ianareo ampitatana sy mpiara-miasa rehetra ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana na ny trésor izany amin'izao zava-bita izao. Voalaza sy novelabelarinareo teo fa betsaka ny ezaka natao tao anatin'izany fitantanam-bola zany. Ny fitantanam-bola mpanjakana ny tiana holazainy eto. Satria dia ratsahirina ihany koa dia tamin'ny taona 2010 raha vao hitatana ny firenena ny tenanay dia betsaka no nilaza. Fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny fitantanana an'ity firenena ity raha tsy misy ny fanampiana avy any ivelany na ny aide budgétaire. Satria dia ny hoe 500 mihoatra ny fandaniana eto amin'ny firenena dia avy any ivelany avokoa. Dia nametraka ny fanamby isika hoe tsy maintsy atao ary vitantsika mitatana ny firenena na dia tsy misy aza izany aide budgétaire zany. Fampitahana ny firenenkafa amin'ny Madagasikara no nentin'ny filohan'ny fahefana havon'ny tetezamita nanapirofo fa tsara tatana ny volam-panjakana ary mangarahara ny fitsinjarana ny vokatra azo avy amin'ny fitrandrahana ny arena akibon'ny tany. Raha manaraka vaovao tsika any ivelany sy ampitan-dranomasina indrindra fa any Amerika dia hitantsika fa raha tsy voafiry ny kongresy ny lalàna izay mampifanolana ny filohan'izany firenena zany sy ny amin'ny kongresy zay miteny hoe mba atao zay alany an'io lalàna io farak'izay aingana herinandro lazy zay dia tsy ho voaloha ireo vola fisotron-dronono ho an'ireo zay misotro ronono. Taty Madagasikara dia nandritra ny rotaona sy tapany tsy nisy fanampiana voaloha somatsara ny fisotron-dronono sy ny karaha mampiasam-panjakana tokolasy tokovavy. Ny ankoatray ary ny faharoa dia tsy nampiditra trosa vaovao na nampitrosa ny firenena ny trésor atamin'ny andro androany. Tsy nitrosa ny malagasy fa kosa mbola nahaloa ireo trosa zay nilovantsika tsirairay avy nandritra ny 50 taona lasa izay. Tsy misy ny avance avy any amin'ny banque FOIB any Madagasikara nalefa tato amin'ny trésor. Tsy niditra tamin'ny financement parallèle ny trésor. Ary tsapatsika fa nisy fotoana ary teto amin'ny nosy dia ny hoe teto Madagasikara dia niditra mihitsy tamin'ny fanaovana planche à billets ny trésor. Tiako milaza antsika tokolasy tobokovavy fa mba voatatana ihany araky ny tokony ho izy ny volam-panjakana sy ny volan'ny vahoaka malagasy. Efa manomboka ny asa fitrandrahana ny vy ao a Soalala. Azoko lazaina ihany koa fa voalohany teto amin'ny tantaran'ny firenena ny hoe hita mazava tsara hoe aiza
ny vola azo amin'izany fitradrahana arenakibon'ny tany zany satria izany no ahafahantsika anao fotodrafitrasa maro zay ilainy ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra vita ankehitriny satria ao anatin'izany vola azo avy amin'ny fitradrahana arenakibon'ny tany zany dia ijeritsika zao ny fisotra sy ny fandroso ny hopitaly manara-penitra zay atao eto Mahajanga. Namana ny fangatahan'ny tale jeneralin'ny fitantanam-bola amin'ny fampitaovana ihany koa ny filoha Andry Nirina Rajoelina ary nanao antsoavo ho an'ireo rehetra mitantana volam-panjakana sy mandray andraikitra amin'ny fanangonan-ketra. Haitsika ny nampifandanja ny vola miditra sy ny vola mivoaka zava-dehibe zany eo amin'ny fitantanana ary azo lazaina fa tsara tantana ny volam-panjakana ankehitriny ka arakarak'izay ezak'izay no hojerevantsika fa hoe hojerevana minisitra tompon'andraikitra ny fampitaovana satria ohatra manahira-tsaina ihany mieritreritra an'izany olona andelakana nefa mitondra vola zany ka mety ho avy ny dahalo androba amin'izany vola hoentina izany ka dia hojerevana akaiky zany. Samy andin-tena ihany koa isika rehetra tsirairay avy ny mpitantana rehetra isaky ny ambaratonga mba tsy andanindany foana ny volam-panjakana ary ihany koa mba samy tokony iombo-po ary iominezaka amin'ny fandoavana ny hetra araka ny tokony ho izy. Nefa na zany aza dia misy hafatra ihany koa tiana-pitaina amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny impôt na ny fitakiana hetra satria dia tsy tokony loatra isika anery araka ny tsy tokony ho izy ihany koa ny orinasa amin'izany fandoavana hetra zany satria dia betsaka ihany ireo orinasa mitaraina amin'ny hoe fitakiana tsy araka ny tokony ho izy fa kosa ny orinasa rehetra ihany koa dia tokony andoa ny hetra ary anako ny fitondram-panjakana amin'ny hetra zay tokony amin'ny ilaina azy ary amin'ny hetra zay tokony alohan'ny orinasa tsirairay avy. Taorian'izay dia nitokanana ny trano vaovaon'ny trésorerie générale eto Mahajanga.